Ezakao niana mafy ny finoko anao riray Kana umurna umafy fa izao de zanakao Vononao ny hijoro isaina mafy zay fazoko Kuana misy urur ny paradisy fatazako Niudina de sanatri vitadina vita voadiniati Je n'ai autant de coups, tu avais la couille sur fona. Cousin met faran du coup, manama fini finuna, finu qua naurai, finu qua naurai. Zakao ni anamaf Ni finoko anao riray Ni finoko anao riray Kana umurana umaf Fa izao de zanakao Fa izao de zanakao Zakao ni anamaf Ni finoko anao riray Ni finoko anao riray Kana umurana umaf Fa izao de zanakao Fa izao de zanakao Manahoana daholo sika rakizy? Salama tsara daholo ve isika? Tonga ato anatin'ny fotoana manokana izay natao antsika ankizy amin'ity sabatana ity isika.
andre tantara mahafinaritra be iray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika, kanefa milohan'ny henontsika izany dia anaraka ny hira fanaontsika milohan'ny andrenesantsika ny tantara isika. Andeha ary isika rakizy tantara iray ao amin'ny baiboly ao amin'ny Luka 4 Luka 4 ka ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 2:10 no resahantsika. Tantarany Jesosy fony izy mbola ankizy tahaka antsika ankizy izao. Iza moa ny anaran'ny dada sy nenin'i Jesosy rakizy? Mahafinaritra fa mahay be isika ankizy. Josefa sy Maria mihitsy no anaran'ny dada sy nenin'i Jesosy. 12 taona i Jesosy tamin'izay fotoana izay hoentiny dada sy neny ho any a Jerosalema i Jesosy mba hamonjy ny fotoan-dehibe fanompoam-pivavahana lehibe satria andron'ny Paska tamin'io fotoana io. Faly aoka izany Jesosy rakizy. Faly izy satria ho any amin'ny tempoly, ary faly ihany koa izy satria io ny fanompoam-pivavahana lehibe izay ho atrehan'i Jesosy voalohany indrindra teo amin'ny fiainany. Lavitra ny lalana kanefa tsy tsapan'izy ireo ny halaviran'ny lalana. Eny an-dalana izy ireo dia mihirahira, falifaly ary miaraka maro be izy ireo, ny namana, ny havana, ny fianakaviana rehetra dia miaraka namonjy izany Paska lehibe any Jerosalema izany. Noho ny tonga tao amin'ny tempoly rakizy dia nahafinaritra an'i Jesosy ny toerana rehetra tao amin'ny tempoly. Ary tena nahafinaritra azy mihitsy koa ny fotoana rehetra izay natao tao nandritry ny fanompoam-pivavahana. Tena liana Jesosy rakizy, ary tena niaino izy nahatsapa fifaliana manokana izy tamin'ny fotoana rehetra izay natao tao amin'ny tempoly tamin'ny fotoana manokana io. Noho ny tapitra ny fotoana dia lasa ny ray aman-drenin'i Jesosy, ireo fianakaviana, ny namana marobe andeha hiverina ho any Nazareta indray. Teny an-dalana izy ireo dia faly indray satria avy nanatrika ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana. Ny hira, ny falifaly teny amin'ny lalana rehetra izay nalehany. Ary ny zavatra tsy fantatry Josefa sy Maria rakizy tsy niaraka tamin'izy ireo kay i Jesosy. Hariva ny andro, tonga tamin'ny toerana iray izy ireo. Teo vao fantatry Maria rakizy fa ay tsy niara-nody taminy i Jesosy. Nitaintainy Maria, aizy Jesosy, nitaintaina i Josefa. Vao maraina be ny andro dia lasa izy mivady nitodi-doha hiverina indray akany a Jerosalema. Teny amin'ny lalana rehetra teny an-tsena dia notedavina tamin'izany toerana izany i Jesosy. Inona nefa ny zavatra nitranga? Tsy hitan'izy ireo rakizy i Jesosy. Hariva ihany ny andro, mbola tsy hita indray i Jesosy. Tadidiny Maria rankizy. Ny fotoana nahitany an Jesosy farany dia tao amin'ny tempoly. Nandeha niazakazaka i Josefa sy Maria hamonjy ny tempoly mba hijery an Jesosy zanany. Akory ny hafalian'i Maria rehefa nahitan'i Jesosy tao amin'ny tempoly izy. I Jesosy izay mipetraka tsara eo an-tongotr'ireo mpampianatra. Inona nataon'i Jesosy tao rakizy? Niaino izy niaino ny fampianarana izay nomen'ireo mpampianatra izy, ary nametraka fanontaniana tamin'izy ireo ihany koa. Nanantona ny Jesosy ary Maria, anaka, fa nahoana ianao no nanao toy izao taminay? Tena nitaintaina i Maria rakizy. Dia ahoana ny navalin'i Jesosy any Maria? Andeha ho jerentsika ny baibolintsika rakizy ao amin'ny Luka 4 ka ny andininy 7:20. Ny Luka 4 ka ny andininy 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va? Fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho. Izay rakizy no namalian'i Jesosy any Maria reniny. Rankizy
tena tiany jesosy ny makany am-piangonana, tena tiany jesosy ny mivavaka mifampiresaka amin'andriamanitra, ary anisan'ny tena ahazony fifaliana sy fahafinaretana izany. Dia te hanontany antsika ankizy amin'ity anio ity, faly ve isika rankizy rehefa andeha ho any am-piangonana hamonjy fanompom-pivavahana? Andao isika rankizy amin'ity anio ity, isika zandrikelin'i Jesosy rehetra dia hianatra tahaka an' Jesosy, ka ho ankizy tia vavaka isika, ny fotoana rehetrarehetra izay isian'ny fanompom-pivavahana amin'ny fiangonana dia ho tamanao isika ankizy, tsy tabataba intsony isika fa tena holiana tahaka ny nataon'i Jesosy. Dia ho ankizy tia vavaka tokoa anie isika rehetra, hiaraka hivavaka isika ankizy rehetra, akipitsika ny maso, hiaraka hivavaka isika. Ray tsara indrindra, misaotra anao izahay fa nomenao an'i Jesosy zanakao mba ho fianatra ho anay ankizy. Taio Jesosy izay ankizy rehetra ireto, mba ho ankizy ho tia vavaka ary ho liana ihany koa amin'ny fotoana rehetra izay iarahana aminao. Izany vavaka izany dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faniriku lalina mianduva
inona no hiara-banantsika rehetra manaraka nyity fandaharana ho an'ny tanora ity, tsy hoe ho an'ny tanora irery ihany fa ho an'ny rehetra moa zany fa ny lohaten'ny fandaharantsika dia hoe tanora mizotra ho amin'ny fahombiazana. Manana lohateny mahafinaritra tsika androany dia manana tanora mavitrika ihany koa hiary resadresaka eto ka aorianan'ity feokira ity dia atolotra ianao hoe inona ary ny lohahevitra etsitsika hevitra eto. Fitondrana entitra sa malalaka no mety ao tokantrano. Izay no lohahevitra iadina hevitra kely eto. Manana tanora mavitrika enina mianadatsika eto misy any Nombana, misy any Fitahiana, misy any Njara, misy any Jasia, misy any Muriel ary misy any Fidèle hiaraka iresadresaka eto mahakasika an'izay lohahevitra izay. Fa avy hatrany angamba dia omeko any Nombana ny fisoloana tenany ankizy ho amin'ny fiarabana ny mpijerantsika. Dia misaotra betsaka nanome ny fitenenana namana Fransia ary arabaina ihany koa ianao amin'izao androandroany izao. Arabaina manokana ihany koa izay isoloko teny eto ireto namako ireto itsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao ny tokantrano any dia arabaina itsika tsirairay avy. Efa nambarako teo ihany hoe fitondrana entitra ngamba azontsika resahana hoe tery. Fitondrana tery sa malalaka no mety ao an-tokantrano dia tsara ngamba raha iresadresaka aloha tsika ho fantaritsika avy amin'ny hevitra avy any aminareo hoe inona moa zany hoe fitondrana tery na entitra izany izao aminareo. Efa eny amin'ny Muriel ny micro dia afaka amin'ny teny avy hatrany. Iteny tsotsotra fohy fotsiny momba ny hoe fitondrana entitra. Izany hoe rehefa ao an-tokantrano dia ny ray aman-dreny no mifehy. Dia zavatra ataon'ny ray aman-dreny zany dia hoe ity tsy maintsy ataonao ry zanako dia tsy maintsy iny zany arahanao. Tsy afaka manao zavatra ankoatran'ity koa zany. Dia fohifohy kely indray ho an'ny hoe malalaka. Izany hoe omeny zareo safidy dia za ihany manao izay tiako atao. Dia malalaka amin'izay fotoana izay. Izay angamba. Iza manana ambara mahakasika an'izay? Famaritana fohy aloha zany no omeko an'ilay atao hoe fanabeazana. Dia ny fanabeazana zany dia fiverimberenana zavatra amin'ny ankizy. Izany hoe zavatra miverimberina izay volenao amin'ny ankizy. Izany hoe ny fanabeazana dia tsy vita amin'ny fotoana fohy fa lava. Dia fitondrana entitra sa malalaka no mety ao an-tokantrano. Fitondrana malalaka dia omeko ny famaritana zany hoe ny ray aman-dreny dia mandray ny hevitry ny zanaka ao an-tokantrano zany. Izany hoe ny fitondrana ao an-tokantrano zany dia iarahana amin'ny fanapa-kevitra rehetra. Dia ny fitondrana entitra kosa dia omeko famaritana toy izao hoe ny zanaka zany ao an-tokantrano dia kalasiana hoe tsy omena fitenenana mihitsy fa kosa ny ray aman-dreny zany no maso mandidy tanteraka ao an-tokantrano. Raha misy kosa zany ohatra hoe hevitra tian'ny ankizy ambara dia tsy omena lanja zany izay zavatra izay fa tsy maintsy iny ray aman-dreny foana no arahana. Mankasitraka izy mianadahy misy manana ambara ve Anjara Soa na Joana mahakasika an'izay hoe famaritana an'ilay fitondrana entitra na hoe tery sy ilay hoe fitondrana malalaka. Ia, natolotra namo ny famalinan'ny fanontaniana dia tsy dia hoe manana ambara be dia be angamba fa manamafy ny tenin'izy mianadahy teo. Amiko ihany koa ny fitondrana malalaka ao an-tokantrano
dia ohatrany hoe fanomezana malalaka ny ankizy. Eo ny hoe ray aman-dreny ray aman-dreny mametraka fepetra ao anatin'izay hoe tokantrano izay, fa amin'ny mafitondrana malalaka azy raha ny hevitro ny fahafantarako azy dia manana lanja be, zany hoe misy lanja azon'ny ankizy, misy hevitra azon'ny ankizy aposaka ao anatin'izay, ao anatin'le hoe mahatokantrano azy. Zany hoe raha ho azavaiko tsotsotra dia izao hoe samy manana zavatra azony tsirairay atao, ny tsirairay zany hoe tsy dia hoe voafehy be ao anatin'izay hoe lalàn'izay. Amin'ny amezako an'ilay fitondrana tery indray ao anatin'ny tokantrano dia eo ny hoe ray aman-dreny mametraka ny lalàna, ary ny lalàna ao an-tokantrano zany hoe fepetra tokony ho arahana, dia ny ankizy miezaka manatanteraka an'io ary zay hoe amin'ny matery azy, zany hoe amin'ny mahentitra azy dia misy ny atao hoe zany hoe discipline, dia izay mandika discipline dia mahazo ohatrany hoe famaizana kely na sazy kely ataon'ny ray aman-dreny. Zay no azoko ambara amin'izay fanazavana. Mankasitraka indrindra, misy mbola manana lazaina mahakasika an'izay? Amiko manokana angamba ny hoe fitondrana enjana dia misy lafiny tsara, misy lafiny ratsy raha eo amin'ny fitaizana ny zaza ao tokantrano zany. Amin'ny lafiny anankiray dia anisan'ny mampandroso ny tanora, anana ny tanora toetra mendrika andehanana araka ny tokony ho izy ny fitondrana entitra amin'ny fotoana enjana na ihany koa hoe entitra amin'ny fotoana mahamety azy. Dia eo ihany koa ilay hoe fitondrana malalaka, dia toy izay ihany koa hoe misy fotoana indraindray mety hoe ilana zavatra, ilana alalahana ny ankizy anankiray dia misy fotoana ihany koa somary fehezina ny tanora zany hoe ilay malalaka zany tsy hoe manao izay tiany, fa manao izay tiany izy zany fa akanjo hoe voafetra ihany ilay zavatra tiany, somary manaraka ny tokony ho izy zany, araka ny tokony ho izy, fa indraindray manko ohatran'ny malalaka dia tsisy be dia ny fieritreretantsika azy. Efa namaly sahady an'ilay fanontaniantsika tany am-boalohany hoe entitra sa malalaka ny mety ao tokantrano. Manakambary Fidèle? Raha diniantsika aloha dia ny hoe ilay hoe fitondrana hoe hoentina makaiza aloha ilay tanora. Izay aloha ny zavatra tiana apetraka voalohany hoe hoentina makaiza. Raha diniantsika dia ny hoe ny ray aman-dreny tsy hitondra ny zanany ho any amin'ny ratsy mihitsy. Ka raha hoentina ho amin'ny tsara ilay zanany zany dia tsy maintsy asiana aloha ny fepetra, ary anatin'ny fepetra iny tsy maintsy misy ny fepetra tsy maintsy enjana aloha, satria raha tsy enjana aloha ny fepetra mety hiborika ilay zaza, mety hoe ho andeha any amin'ny lalana tsy tokony alehany. Kanefa ny ihany koa amin'ny mahafitondrana azy dia tsy maintsy asiana ihany koa ny safidy malalaka, satria raha tsy misy ny safidy dia tsy afaka ny aneho ny heviny na ireo zaza izay taritina, satria dia ozy isika ny hoe ho taritina amin'ny tsara, ireo tanora zany ho taritina amin'ny zavatra izay miompana amin'ny tanjona tsara izany ny tanora tsirairay avy. Ka maranako an'itiako tenena dia ny hoe ilay fitondrana izany dia ilaina avokoa na entitra na enjana na malalaka, zavatra mahasoa antsika avokoa ireo zavatra rehetra eo. Kanefa ny ihany koa ilaina mandrakariva ny mijery ny hoe lafy tsarany sy ny lafy ratsiny, satria eto amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy mandrakariva ny lafy tsarany sy ny lafy ratsy. Iny andry samy nanana ny nambarany izy mianadaty eo avy dia efa namaly sahady an'ilay loha hevitrintsika hoe inona ary ny mety. Raha nareo zany anontaniana hoe inona mety aminareo ilay entitra enjana ao an-tokantrano, zany hoe bedy foana, raha izay ny fomba fijeriko azy misy zavatra be dia be zany bedesana ao an-trano zany hoe entitra somary enjana amin'ny fomba fijerinareo. Raha nareo zany anontaniana dia inona ny mety? Joana, efa eny aminao ny micro. Amiko manokana dia mifameno ny hoe misy fotoana enjana dia misy fotoana malalaka, zany hoe zavatra tsy azo sarahana fa mifameno ireo zavatra anankiroa ireo. Zany hoe indraindray enjana dia indraindray mba malaladalaka kely. Misy manakambara ve? Raha araka ny famaritana izay nomeko teo zany no tazomiko dia amiko manokana aloha zany dia fitondrana malalaka no safidiko, satria
Ny fandraisana ny hevitry ny ankizy ao an-tokantrano dia tena zava-dehibe ary izay zavatra izay zany mety indraindray tsy hitsapan'ny ray aman-dreny ary marina mihitsy zany ilay tenenina manatato hoe ny ray aman-dreny dia tsy mitady izay ratsy ho an'ny zanany fa izay mahasoa. Ka misy ray aman-dreny zany mieritreritra hoe rehefa tena enjana zany dia izay ny tena zavatra izay ny tena fomba hampitako ny zavatra amin'ireto zanako reto. Aminahy kosa nefany dia ilaina ny mihaino hevitry ny ankizy ary izay zavatra izay zany dia fanehoana fitiavana ny ankizy. Ary ny ankizy rehefa matsapa fitiavana ny ankizy dia mora zany no mitondra anazy amin'ny lalana mahitsy. Ao anatin'ny fitezana avokoa moa zany rehetra voalaza toy izay amara-paranantsika sady mbola misy manakambara ve mahakasika an'izay hoe aleo rangahy atao malalaka foana na hoe atao eny ankizy angamba aloha amin'ny ankapobeny tsisy teny atao fitery foana bedy foana manakambary njara eo amin'izay malalaka sy tery izay hoe inona no mety eo an-tokantrano. Amiko manokana io safidiny arakaraka le fomba fiainan'le ankizy ao an-trano zany no ahafahana mametraka an'izay hoe mety atao an'le fitondrana tery ve ty sa mety atao an'le malalaka. Sary kely fotsiny no asehoko antsika hoe ohatran'ny fotaka ny fitezana dia raha bejainao mafy izy dia mipiritsaka ihany. Nefa raha velanao mipetraka fotsiny koa izy fa tsy tazominao dia vao maika izy very. Dia ohatr'izay zany ny fitezana hoe arakarak'izay mampety ny zavatra misy eo an-tokantrano. Amiko zany mifameno ny fitezana tery sy ny fitezana malalaka. Izany hoe samy azo atao an-tokantrano fa indray aman-dreny mandanjalanja azy. Mankasitraka indrindra nareo enina mianadahy, mankasitraka ny Jasia, Muriel, Fidèle, i Nombana, fitahina Joanary, Anjarasoa nitondra ny hevitra izy ireo mahakasika an'izay hoe fitondrana entitra sa malalaka ny mety ao tokantrano izay. Inona sy antenaina fa ny hevitra izay ny famizarana teto dia mety nitondra fampietreretana na ho antsika ray aman-dreny na ho antsika tanora ihany koa ka dia ny faniriana moa dia ho tanora mizotra amin'ny fahombiazana avokoa isika rehetra ka dia manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray ny fandaharantsika mametraka ny veloma mandram-piona amin'izy enina mianadahy dia mametraka ny veloma mandram-piona ihany koa ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana.
ampifaliana indray no iarabananao izay manaraka izao fandaharana izao. Ny firariana dia mba hikasika ny fonao Kristy mandrina an'ity fotoana ity, ary tondra fahazavan-tsainao anao ny afatra izay hoentina ka tonga anao andray fanambakevitra ho amin'ny fiainam-baovao izany. Andeha anasanao nondrika androanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro ianao lay raina ny lanitra sy ny tany, tombotombo anjaka ny mpanjaka mifanjavatra rehetra atolotra hoanao ihany Dera sy ny lasa ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafezana fisaina ka mahatonga ny hanotana hatrenao ka tanina fona aminao zany ankehitriny. Sotranao satria mbola afaka manaraka izao fandarana izao. Ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanaina masina ny zava-saina fanamafatra ny sitraponao ary ampio izay mba hatakatra izany sitraponao zany ka hitondra fanavaozanay izao fotoana izao. Tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Rehefa miasa ny fanahy dia misy ny fitombona aingana, ary tena asa ny fanahy tanteraka zany ny fitombona. Tsy sezak'olombelona io fa tena asa ny fanahy tanteraka. Andenga io raisika ny teny ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany andiny fahatelo sy ny fahaenina. Kolosianina toko voalohany andiny fahatelo sy ny fahaenina. Dia zao ny vaky ny teny. Misaotra an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika, izahay amin'ny fangatahany mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo any Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinana filazantsara izay famby eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao ko, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo ka hatramin'ny andro nandraisanareo sy nalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Izany teny izany dia maneho amintsika fa ny fiangonana tany amin'ny testamenta taloha dia tena nahery ny tombo indrindra, satria dia narotsaka tamin'ny fomba mahery vaika ny fanahy masina ho valin'ny vavaka mafana sy vokatry ny foa izay nataon'izy ireo. Tena ny tolona-bavaka nanokana fotoana ny vavaka zareo. Vokatra izay dia tena olona 3,000 no vita batisa teo amin'ny toerana iray tao anatin'ny andro iray. Vokatry ny firotsahan'ny fanahy zany. Ary tena zava-dehibe zany zay. Araka ny ambaran'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia andao jerentsika ny voalazan'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 4 dia ndeha ovakitsika ny andininy 4. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy 4. Ka maro tamin'izay nandre ny teny no nino ka dia tonga tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Izany hoe rehefa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no hiasana dia hisy vokany. Ary izay indrindra araka ny ambara ao anaty tadarina izay resahana eto, ilay mila fiasan'ny fanahy masina, ilay herin'ny fanahy masina. Zava-dehibe zany ny fitakiana ny herin'ny fanahy masina izay ilayntsika amin'izao fotoana izao, satria ilay hery omen'ny fanahy masina irery ihany no ahafahana mamita ny asa sy ny iraka izay atao amin'ireo amin'izao asa ny rahanantsika izao. Raha raisitsika ny kajikajy ny amin'ilay teninambara teo dia izao ilay fitombona vokatry ny firotsahan'ny fanahy tamin'ny andro pentekosta dia izao tena hatrany amin'ny 5,000 sy 1,000 ka hatramin'ny 2,000 no fitombon'ireo
ponina tao anatin'ny andro fitsomonja, ponina zay nanolo tena ho an'i Kristy satria ambara fa ny vahaolana eto amin'ity fiarahamonina ity dia tsy misy afatsy ny fanolorana ny fiainana Kristy fa raha ny vahaolana eto amin'ity tontolo ity dia izao itombo hatrany ireo olana. Ary vokatr'izay moa zany ny firotsahan'ny fanahy dia ny tombo aingana nisan'ny membra ny fiangonana. Ary io bokin'ny asan'ny apôstôly io te miresaka manambara an'izany ka io fitombony io dia amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina. Noho izany petraka zany ny mpitarika tokony tena ampitombo ny finoany ary indrindra ny firaisany amin'i Kristy mba ho tena mpitarika afaka hitarika ny fiangonana amin'izao fotoana izao ho any amin'izany fitombona izany. Raha ohatra ny raha ohatra tsika zany zao ny fitarika tamin'ny andro ny testamenta vaovao dia miresaka ny Filipo izay nitory tany Samaria moa izy zany, ary izy dia missionnaire izay niaraka tamin'ny Paoly nitory tany amin'ny toerana Méditerranée. Ary io moa zany dia nandalina ny Petera ny soratra masina niaraka tamin'ny Cornelio. Ary eto moa zany zao i Filipo sy Petera dia ambara mihitsy fa niasa tamin'izy ireo mifanamasina. Ary rehefa niasa tamin'izy ireo mifanamasina dia mifanamasina no nitarika azy ho any amin'ny toerana izay ahafahana manatanteraka izany. Andonge ho jerentsika ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly dia vakina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 dia ho vakina ao amin'ny 9:20. Asan'ny apôstôly toko 9:20. Dia hoy ny fananta amin'ny Filipo andeha manantona ka makanisa ao amin'ny kalesy io. Izany hoe ny fanahy zany no nitarika ny Filipo ho eo amin'ilay kalesy. Ny vanim-potoana misy atsika zany dia tena mila ny fiasan'ny fanahy masina io hitarika atsika fa efa misy olona vonona any, efa misy vonona. Ary zay mahatonga ny hoe tena ilaina ny fitarihan'ny fanahy masina ankehitriny satria araka hoe tontony ny atim-piainana sy ny rotorotom-piainana dia tsy mahino intsony ilay fiasan'ny fanahy masina. Ary zay mahatonga ny olona reraka sy kivy ao anatin'izao fiainan'izao. Tahaka an'izany ihany koa Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 7:20. Asan'ny apôstôly toko 10 ny 7:20. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany dia nireo ny olona izay nirano Cornelio nanontanitra ny Simona ka nijanona teo am-bavahady dia nianjoka nanontany mitoetra ao Simona izay atao hoe Petera. Izany hoe miaramila ny Cornelio ireto fa i Cornelio efa nampivony ny havany sy ny tena sakaizany dia hiaino ny soratra masina. Zava-dehibe zany, zava-dehibe ity fitarihan'ny fanahy ity ho amin'ny tena fahombiazana. Ao amin'ny fahombiazana izay tiana ho hita. Tena andraisantsika lesona tokoa zany zao ny fanandramana nyreo mpianatra Kristy, ireo mpitarika fivavahana tamin'ny andro testamenta vaovao tahaka ny Filipo sy Petera teo izay tena nitariany fanahy ary tena mila an'izany fitarihan'ny fanahy zany isika ankehitriny. Ny tsiambaratelo dia io asan'ny fanahy io, ny tsiambaratelo ny fitombony ny fiangonana dia asan'ny fanahy tanteraka. Ahoana nefa ny atonga zany dia zareo nazoto ny vavaka na hery ny vavaka tena
ny vavaka dia tena namonto tanteraka ny fony izy ireo tena ny vavaka ankehitriny zany mivavaka zany eny dia tsy tena mifantoka intsony raha andray ohatra fotsiny tsika hoe variana eo amin'ny finday no maro, variana amin'ny fahita lavitra dia tsy afaka tena mifantoka tanteraka ao amin'ny vavaka. Reo vahoaka ny testamenta vaovao reo dia tena nanolo tena sy ny antehitra tanteraka tamin'i Kristy. Zao mantsy mifandrebirebena ny zava-tsony ty fiarahamonina ity, zavatra mahafinaritra le mahafinaritra ny mety amiko dia any ka tena lavitra mihitsy ny fiantenana amin'ny Kristy fa lasa miantehitra amin'izay heverina ho zavatsoa eto amin'izao fiarahamonina izao. Ireo vahoaka ny testamenta vaovao ireo dia tena niaiky tanteraka fa tsy manana ery amin'ny tanany iraka izay nampanaovany Jesosy azy ireo izy. Noho izany dia tena ny antehitra tanteraka tamin'i Kristy. Zao misy fanambarana izay niraisinao amin'ilay boky fitiavana mandresy izay nisoratana ilay Mahefa moa zany. Dia zao no volaza ao amin'ny fanambarana io: ilaintsika ny hibanjina mandrakariva an' Jesosy. Ilaintsika ny hibanjina mandrakariva an' Jesosy ka tsapa fa ny hery ny andry no ahavitana ny asa. Raha miasa amin'ny kafanampo amin'ny famonjena ny very isika dia tsy maintsy manokana fotoana andinihan-tena ivavahana sy anarana ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara zany ilay teny fandinihan-tena, fivavahana ary anarana ny tenin'Andriamanitra. Ny ankamaroany tsy mandinika ny tena fa mandinika amin'ny mpanoty, ary zay mampatonga azy ho kivy. Mandinika amin'ny mpanoty izy, ary ny tena zava-doza anatin'ny fandinihan'ny mpanota mazy dia lasa mihevitra fa marina noho ny hafa. Ary zay le fandrika zay. Ny asa tao am-pivavahana betsaka ihany sy no amasin'ny famedrehan'i Kristy no hita amin'ny farany fa nahomby sy nahavokatra indrindra. Tena ny fiankinana tanteraka eo amin'i Kristy fa tsy ny fahaizan'olombelona sy ny fahalalan'olombelona ny ampahomby an'ity asa ity. Ahoana nefa ny ahatanteraka an'izany? Dia eo zany ilay mila manana ny fifehezan-tena. Satria ty tontolo tsy ahatonga ny olona hifehy-tena fa variana. Zay hoe variana eo amin'ny Facebook, variana eo amin'ny film sy ny zavatra maro samihafa. Afaka mandany ny tontolo andro eo amin'io ny telefonina io fa ilay andinika ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny tena olana ankehitriny. Noho izany matoa Kristy maniraka dia efa omeny ny fahafahana manateraka an'izany. Ny herin'i Kristy no manatanteraka ny asany amin'ny alalantsika. Zany hoe matoa Kristy maniraka dia omeny hery, ka matoa tsy afaka manao an'ilay izy dia zao herin'ny tenako no andehanako. Fa raha ny herin'i Kristy tsy ahatonga anao kivy, ary eo le tsy azo, satria ilay mpanjakan'izao famazeno mbola manajamba ny masom-panahy dia tsy azo li dia za mihevitra hoe herin'i Kristy zany kay le herin'ny tenako ilay izy dia mahatonga aho kivy, tsy havita na inona na inona. Noho izany rehefa mandinika ny asa zay nataon'i Kristy, mandinika ny fomba ny Kristy, dia avy amin'ny alalan'izay no azahoana fahazavan-tsaina ny amin'ny hoe izao marina nataon'i Kristy. Ary rehefa ny asa
izay nataon'i Kristy ny doniana dia lasa hipetraka ao an-tsaina zay. Izao mantsy zao kovanto isika io makatahaka. Ary ny devolo ny ataony dia zavatra mitovitovy zay. De tsy fantatra hoe tsy le an'i Kristy ty ataoko ty fa le zavatra mitovitovy. Ary io no mila mamantatra tsara ilay fitaka izay mbola ataon'ny Satana amin'izao fotoana izao. Rehefa tena mandinika lalina ny teny ary mandinika ny asa izay nataon'i Kristy dia nomboka ayanavaka hoe misy zavatra tsy mety noho izany. Rehefa mitolona mibavaka ary mangataka ny fahamendrehan'i Kristy ary azo ilay fanamasinany dia izao amin'izay fotoana izay dia anomboka iroso amin'ny fahombiazana amin'izao asa izao. Tsy maintsy amin'ny fomba an'Andriamanitra no amin'ny tanany iraka izay nampanaovan'Andriamanitra amin'ny fomba ny irery ihany. Fa mifandrika mantsy dia lasa fomba n'izao tontolo izao no entina manatanteraka an'ilay izy. Ary zay mahatonga hoe kivy sy ketraka satria tsy hatratra ny zavatra izay netra. Fa raha amin'ny fomba an'Andriamanitra no anatanterana an'izany dia izao ahita fahombiazana. Takan'izany hoe fanandraman'ny olona manana olon-teny. Ary rehefa tena ao anatin'ny olona anankiray ny fitiavana azy dia tena satrony foana ny ahita sy hiaraka aminy. Dia takan'izany raha tena tia an'i Kristy marina, hatraizany fahafahana mifandray aminy amin'ny alalan'ny teniny. Tena tediavana marina ve lay teny. Ary takantsika ihany koa na ohatra namana ihany koa tena manampy antsika ireny namana ireny. Ary matsapa ho banga ihany koa raha rehefa tsy eo ireny namana ireny ry hava-malala. Manalavitra antsika amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy ny tontolo misy atsika izay mandiso ny fomba fijery amin'izay verina hoe ho lara-pahamena eto amin'izao fiarahamonina izao. Ary raha vao tsy tonga sainany amin'izay, raha vao tsy mahafantarany amin'izay fandrika izay, dia izao ho sarotra ny anana n'ilay fahazavan-tsaina omeny fanamasina hayanavaka ny mety sy ny tsy mety izany. Andenga ho raisana ny ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 4:7 sy 7:10. Jaona voalohany toko 5 Jaona voalohany toko 5 ny 4:7 ka hatramin'ny 7:10. Zao voalaza. Ary izao ny fahasahinana anantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona ny angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Zava-dehibe zany zay fa vonona ny amaly antsika mandrakariva i Kristy. Noho izany takio isan'andro ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny avadianao ary manokana fotoana mba hivavahanao azy. Ary indrindra aoka ho saintsaintsika mandrakariva lay fahasoavana izay nomeny Jesosy atsika. Ka izao aoka nokana fotoana hivavahana ho anao ary hivavahana ho an'ny hafa. Tompony hanampy ka tonga antsika handray ny teny ka hitondra fifoazana sy fanavaozana anao izany. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy satria nomenao teny ireny tamin'ity fotoana ity. Aoka ho azonay sy takatray izany ka hitondra fahazavan-tsainao ny asa mifanahinao mba hafantaranay ny iraka izay ho ataonay ka hita fahombiazana amin'izany fanatanana ny iraka izany izay. Tonono sy angatana amin'nanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.